Faltafoanao amin'indray ny tenako tompoko lasy toko amin'ity ariva ity eo ihany koa ireo teknisiana sy ireo mpanao kasety izay mikirakira amin'ity vaovaontsika ity ka manasanao hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Tontolo ny fifidianana izay ao anatin'ny olafitry ny mpanao kasety dia hanomboantsika ny fampilalam-baovao antsika. Tapaka taoriana fivoriam-bean'ny mpikambana avy eo anivon'ny voameran'ny fifidianana ny filakevitry ny olafitry ny mpanao kasety fa ny 9 Desambra ho avy izao no hanatanterana ny fifidianana fiodinana faharoa. Tapaka nandritra ny fivoriam-be nataon'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny voameran'ny fifidianana ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara androany. Fa ny sabotsy 9 Desambra ho avy izao no hanatanterana ny fifidianana fiodinana faharoa izay ho filohan'ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanamafisana ny fitazomana ny voka-pifidianana efa vita teo aloha nandritra ity fivoriana ity. Raisina ivonindahitra zany sy ampanaitra tena ny amakina ny tapaka tamin'ny fivorian'ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety mikarakara ny fifidianana tamin'ity andro an'ity. Fifidianana ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Voamera misahana ny fifidianana. Tafavory teto amin'ny foiben'ny CFOM Maiboky Ivato izay mpikambana rehetra ao anatin'ny voameran'ny fifidianana ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Izay voasolo tena manerana ny nosy. Fivoriam-be no natrena ito hatramin'io marain'io izay natrena Andriamatoa Fany Rakotondrazaka mpanao gazety namana fantatra amin'ny fananana traikefa amin'ny fikarakarana fifidianana. Araka izany dia tapaky ny fivoriam-be no totosaina tamin'ity andro ity fa rehefa voamarina tanteraka ny voka-pifidianana fiodinana voalohany no tanterana ny 9 Novambra lasa teo manerana ny nosy. Tazomina ny voka-pifidianana rehetra ho an'ny kandida eo amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly, mpitam-bola, filoha lefitra ary mpanolo-tsaina isa-partany. Mitohy ny dingana rehetra efa nirosoana tamin'ny fifidianana ka ny kandida laharana fahatelo Hervé Rakotomanga sy ny kandida laharana fahaefatra Gérard Rakotondrina no hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana ny filohan'ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny sabotsy 9 Desambra efatra amby 12 avy izao no daty hanatanterahana izany fifidianana izany ka manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva ny fandatsaham-bato. Manerana ireo biro mpifidianana misy 520. Efa nitsonjaraina tamin'ny fifidianana nataony 9 Novambra lasa teo. Aharitra 5 andro ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida, izany hoe ny 30 Novambra ka hatramin'ny 4 Desambra amin'ny misasakalina ho avy izao. Ny daty 12 Desambra no avoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Mariny fa ny vokatra avy amin'ny voamera ihany no manan-kery. Natao androany sabotsy 20 Novambra hatramin'ny 12 izay isoniavinay mpikambana tamin'ny komisiona manana. Arak'izany dia amin'ireo biro-pifidianana 520 efa nitsinjaraina tamin'ny fifidianana nataony 9 Novambra ihany no hanaovana ity fiodinana faharoa ny 9 Desambra ity.